betsaka izao fampokafana izao isika mialohan'ny amoana sy tondrana izao nofo mangatsika ny ray aman-drentsika izao any amin'ny trano fiangonana mialohany ampidirana azy ao amin'ny fahasandrasana ao ka sika hifantokoy amin'izany fampokafana izany. Hira 770 amin'ny firana FPM mandeha iraitsika ny andelin'ny voalohany sy ny andelin'ny faharoa. Aza manadino ary mpihainy vavaka, aza mba manary ahy analavitra. Aza manadino ahy, mpihaino vavaka, aza mba manary ahy analavitrana. Mitodia ry mpanjaka. Mitodia ry mpanjaka. Kajereo ny olonao. Kajereo ny olonao. Aza manadino ahy. Aza manadino ahy. Mpihaino vavaka. Mpihaino vavaka. Ianao ny fiereko. Vatolampy hery. Vatolampy heriko. Nakamboty aza aho. Nakamboty aza aho. Faly manana anao. Faly manana anao. Afatahotra ny foko. Afatahotra ny foko. Raha miandrandranao. Aza manadino ahy. Aza manadino ahy. Mpihaino vavaka. Mpihaino vavaka. Ndeha ry vavaka sika reo. Andriamanitra rainay io amin'ny zavatra rehetra dia nampianatra anay ianao misaotra sy ankasitraka. Noho izany mitera sy mankalaza anao izay na dia ao anatin'ny fahoriana mangidy sy mavesatra toy izao azy. Misaotranao izay satria menao adidy sy andraikitra afaka mikarakara farany ity ray aman-dreny ity iainga eto amin'ity toerana ity ary iainga tsy verina eto intsony mandrakizay. Ao anatin'ny alahelo ny fianakaviana, ao anatin'ny fitanombrehana tanteraka, fotoana mety indrindra anatonana anao izao satria fantatray fa ianao irery no azo anteherana amin'ny ora manjombona toy izao. Mino izahay fa ianao no mandritra sy mandamina ny fiainan'ny zanak'olombelona, ianao no nanome ary ianao no nanaisitra ankehitriny. Na dia mandeha any amin'ny lalana tsy tiana izorana ary izay ankehitriny dia mahatoky ny fitantanana manokana. Mpahirezo ny fianakaviana amin'ny anaran'i Jesosy ilay fanangana amin'ny maty sy fiainana. Amen. Andray ten'Andriamanitra fo isika ry afaka. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 4. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay notomandry mba tsy alahilovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana farantenana. Fa raha inoantsika efa maty Jesosy sady efa natsangana indray dia toy izany koa ny hitondran'Andriamanitra izay efa notomandry ao amin'ny Jesosy hiaraka aminy. Izao no lazainay aminareo amin'ny Tompo izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa notomandry tsy akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidiny avy any an-danitra amin'ny feon'ny androkanjely sy ny herin'Andriamanitra. Koa dia mifampionony ianareo amin'izany teny izany. Ray masino manamasinanay fahamarinana, nitenao ny fahamarinana. Amen. Voalohany fahoriana toy izao ry avako dia matetika mizongozina ny finoana. Mizongozina satria mavesatra loatra ny fahoriana. Aza indrindra no antony mahatonga ny soratra masina mamerina amintsika indray izao teny izao manao hoe tsy tianay tsy ho fantatrareo ny amin'izay notomandry. Efa tsy misy ny fahoriana dia fantatritsika izany. Izay mijanona ho toroteny mandalo ihany, fahalalana fotsiny ihany. Fa rehefa midona tahaka an'izao ny fahoriana vao tena milatsaka ao an-tsaintsika hoe ahoana tokoa moa, inona tokoa moa ny zavatra mitranga, inona ny mistera ny fahafatesana, inona ny zavatra hitranga ao alina ny fahafatesana. Ny soratra masina dia mamerina amintsika indray manao hoe izay rehetra nodomandry tsy
tsy hoe sanatria very tsy hoe sanatria vitatra hoe ny fiainany fa miala eto amin'ny tontolo hita maso izy miditra ny amin'ny tontolo tsy hita kanefa fantatra satria toerana izay nampanantenan'Andriamanitra ho an'ny mino fa misy fitsanganany tena maty miantoka ao atsika dia tsotra ihany efa maty Jesosy kanefa natsangan'Andriamanitra fa izay rehetra mino izay rehetra kristianina manaradia azy dia izotra amin'izany lalana hitondran'Andriamanitra izany eo ny fampiononantsika miavatsika izay mety mandry terina ny fasan-drazana mihitsana ny nofo fa ny fanahy miaingy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy tsara toerana ao amin'Andriamanitra noho izany mitrakary ary mangony ny hery tanterao ny fanompoana tanterao izay ty tsy andraikitra miandry melo lalana antsika ny tompo ary mampahelitsika ivavatsika riavo Andriamanitra rainay eo sotranao izay fa omenao ny teny ny soratra masina ilay teny fampiononana sy fampahirezana tsara indrindra ho an'ny velona ny tenin'olombelona dia mandalo sy ny elona ihany ny tenin'ny soratra masina na dia vakiana fotsiny ihany azy dia efa fampahirezana fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ankehitriny manoloana n'izao fisarahan'izao dia angeto amin'ity toerany ty anatanteraka ny fandevenana tsy miafina aminao fa mavesatra ny lomo tanondrika ny tondrotra miraikitra eo anoloany ny avesatry ny fahoriana sy ny fisarahana ianao nefa no irinay ampahery sy ampitraka hitantana ny ty na mandroso na miverina indrindra mpanatanterana ny fandevenana apetraka aminao manokana ny toetrandro ahafahana manatanteraka izany atyty farany izany ampiombono ny fianakaviana ao anatin'ny firaisampo sy ny firaisan-tsaina hitsorono vavolombelona ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nanaovanay izany vavaky izany amen ya miraro soatsika rehetra ihany ary averina ny fianakaviana Scrive la nera mette massa,
Attendez-moi. Il vient. Quel est le nom? Kom hier. Kom. Oh. Silalanao na andray bypassy ary le lalam-baovao raha ohatra zany malalaka zany. Zay lalanao e. Zay mandeha bus zany riny bus. Azafady tokoa. Misaotra Mangasika azafady. Patron. Azafady tokoa. Iaho eto mangatsiaka ny dada papabe dia la amin'ny varavara amin'ny kazo ka ny varavaram-bato. Lavitra akaiky ihany le izy. Misy ny tsy afaka hanaritra azy hatrany. Fa esorany nareo indrindra ianareo mpiara-monina eto, nareo tompon'orinasa, ireo mpiasan'ny orinasa izay mifanerasera tamin'ny teto. Efa nanofina ray teto nareo rehetra izao fahoina zao. Ary dia mbola manofina koa izao fiangana zao. Eo koa ny fiangohana avy any Voamasimboly. Ny havana ihany koa sy tapaka dia tsy afaka handeha hatrany. Tsy ilaina koa ny tsenjianareo fatareo fa manaraikitra daholo nareo. Dia sotrarina fanotoanareo anay fa dia amerina saona zany fisaoran'izany dia sotra tokoa. Dia
Riavana malala ho amin'ny aloha ny fahasoavana sy ny famorampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Tonga eto an-tranon'Andriamanitra tsika ny dimandry ny tokoklahy kotarojonina Désiré. Tonga eto isika hanome voninahitra an'Andriamanitra riavana izay tompony aina, izay ny voalohany. Faharoa, tonga eto koa isika mitrotro mambavaka ny fianakaviana ho fampianona azy ireo. Ary ny fahatelo, tonga eto isika iaino ny filazantsara Jesosy Kristy tompontsika izay efa nandresy ny fahafatesana ary hanomehany izay rehetra mino azy ny fandresena ny fahafatesana. Izao no anjaran'ny Paoly riavako. Ary tsy ketraka izahay fa na dia mialefina aza ny toetrana ivelany dia avaozy isan'andro kosa ny toetranay anatiny. Fa ny fahorinay maivana izay vetivety foana dia mainka miasa fantatra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Raha tsy mijery mihitsy izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia vetivety foana, fa ny tsy hita no haritra mandrakizay. Mitsangantsika tompoko raika amin'ny fitopolo sy efatsako andiny voalohany sy ny faharoa.
tompoandriamanitra io misotranao zay afaka manome voninahitra anao eto amin'ity tempolinao ity iny manome voninahitra anao miaraka amin'ny alahelinay sy ny saintim-ponay tsirairay avy ary matoky tena matoky anao zay fa tena mpandahatra ianao ary tsy manome tsiny ny fambaranao mihitsy zahay izay ataonay dia misotranao afaka ny aina mampolontaonany maro miaraka tamin'izany ray aman-drenina izany ary dia ndreto zahay manome voninahitra anao indray fa tonga ny ora sy ny fotoana izay andraisanao azo ho any aminao indray ianao zay tompony ny aina izay asandatray amin'ny vavaka indrindra ny tompo dia mifampahereza ho an'ny fianakaviana rehetra tsaroinay ny fahampangana tsaroinay ny zavatra samihafa ny famafao amin'ny sainay amin'ny fotoana tahak'izao kanefany mahatoky zahay fa tsy amelanay ho rery ianao tsy amelanay ho kambotenao araka ny teninao dia miteza eto ampivoninay amin'ny alalan'ny fanahy masinao ampionina anay ampahery anay ampitrakanay ary dia sotra tompo ny amin'izao fotoana azonay manompo anao hameza voninahitra anao zao eto amin'izao tempolinao zao amen petraka anareo afaka amaky ny tenin'andriamanitra tsika ry avako salamo fa efatra amby telopolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo ilazany tsara ny jaona fito amby folo roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo Korintiana voalohany toko dimy amby folo roa amby folo ka hatramin'ny sivy amby folo fakitsika misetsy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sotran'i Jehovah lalan-dafa aho ho eo ambavaka mandrakariva ny fiderana azy Jehovah ndereny fanahiko ary izany ny mpandefitra ka ho faly miaraha mankalaza amin'ny Jehovah amiko ary eo ka hiara manandratra ny anarany isika mitady an'i Jehovah dia mamaly ahy izy ka manafaka ahy amin'ny tahotra rehetra mijery azy ireo ka miramirana sady tsy mangay ahy mitavany ty olo-mandro ty miantso dia miaino Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra mianjerin'i Jehovah mitoby manodidina n'izay matahotra azy ka mamonjy azy andramoka izao fa tsara Jehovah sambatra izay olona mialoka aminy matahorany Jehovah ianareo olony masina fa tsy hananjava mahoro izay matahotra azy na dia liona tanora aza tsy ampianina kanona fa izay mitady an'i Jehovah kosa dia tsy orony zava-tsoa akory filazany tsara ny jaona toko fafito ambin'ny folo nefa tsy ho an'ireto ihany no angatahako fa ho an'izay mino akoho no ny teniny mba ho ray ihany izy rehetra takanao ray ato-amiko ary zaho koa ao aminao mba ho amintsika koa izy mba inono izao tontolo izao fa ianao no naniraka ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy mba ho ray izy tahaka ny maharay antsika izaho ao aminy ary ianao ato-amiko mba ho tanteraka ho ray izy mba ho fantatra izao tontolo izao fa ianao efa naniraka sady efa tia azy tahaka ny tiavanao ahy raha eo tiako mba ho any amiko any amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy mba hahita ny voninahitry nomenao ahy izy rehefa tia ahy ianao fa ny tsy mbola ary ny fandrena n'izao tontolo izao ray maro no tsy nahalalanao izao tontolo izao fa izany nahalalanao ary ireto efa nahalala fa ianao no naniraka ary rehefa nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola nampahafantariko azy ihany mba ho aminy ny fitiavana izay mitiavanao ahy azaho koa ho ao aminy faranantsika tompoko Korintiana voalohany toko fadimy ambin'ny folo roa ambin'ny folo ka hatramin'ny sivy ambin'ny folo ary raha Kristy nitoriana fanatsangana tamin'ny maty ahoana ny ilazan'ny sasany aminareo fa tsy misy fitsanganan'ny maty fa raha tsy misy fitsanganan'ny maty na dia Kristy azy dia tsy natsangana ary raha tsy natsangany Kristy foana ny toroteninay foana koa ny finoanareo ary dia hita ho vavolombelona mandaingany amin'ny Andriamanitra zahay satria efa nilaza fa Andriamanitra nanangana an'i Kristy
nefa raha tsy hatsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy fa raha tsy natsangana ny maty na dia Kristy koa azy dia tsy natsangana ary raha tsy natsangana Kristy foana ny vononareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo dia very koa izay efa mitomandry eo amin'ny Kristy raha amin'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra eo ny olona rehetra isika. Amen. Masolo manana sinana fahamarinana teninao fahamarinana. Amen. Salamo faefatra amin'ny telopolo ry havako no resantsika ny tenin'Andriamanitra mba hifampahirizantsika. I Davida no voalaza eto nanao amin'ny salamo nanoratra nyity salamo faefatra amin'ny telopolo ity zavatra toe zavatra nanahirana satria dia ny nanafika Saoly mpanjaka nanafika ny fahavalo izy. Ary rehefa nanafika ny fahavalo Saoly mpanjaka miaraka tamin'ny Davida dia noho ny fiobian'ny olona jiosy ny resahany dia nisy nioby ary Davida fa Davida nafaty alinalina, ny Saoly mpanjaka nafaty arivorivo dia niteraka fialonana amin'ny Saoly mpanjaka izany fiantsoantson'ny olona no hoe Saoly nafaty arivorivo fa Davida kosa nafaty alinalina. Ary dia tsy hoe misy fialonana fotsiny fa ny zavatra nanahirana ry dia nikasainy Davida Saoly ho vonoina Davida. Ary nisy nitantara tamin'ny Davida ihany mba misy ihany ny olona tia azy dia nilaza tamin'ny hoe mandehana ianao Davida mitsoka fa hafahafa ny Saoly andany ianao mitsoka ny amin'ny toeran'andro. Rehefa mitsoka nefa izy tsy maintsy mandeha ny amin'ny tany hafa. Ary dia tonga tao n'ity le hoe Abimeleka, io moa zany rehefa ny Samuel voalohany nivakina ny tantara dia niova anarana izy io Akisimeleka. Dia nandositra tsy maintsy mandalo amin'ny tanànana mpanjaka jentilisa hafa io. Dia Davida nieritreritra fa tsy ho fantatr'olona izy raha nandositra. Kanso fantatr'olona ny Davida, misy mahalala azy hoe andreny fotony zanak'ry zareo ery anan'ny Merity, andreny fotan'izao. Dia nifanatrika tamin'ny Akisa moa zany ny anarana anankiray fiantsonan'ity Abimeleka ity rehefa vakiny izy any amin'ny Samuel. Dia zao no nataon'ny Davida ary tombotsaina fa any amin'andro nody adala Davida. Dia voambarany soratra masina hoe nanoratsoratra tany izy tamin'ny lelam-bavahady izy ary dia nataony voaka be zany ny faharoram-bavany sy ny ivo ny toetrarehetra dia nanao mody adala Davida nanoloanan'ilay mpanjaka. Dia rehefa vakitsika eny amin'ny Samuel dia tezitra ilay mpanjaka hoe ahoana nitondrarany olona daladala izay vo mandeha any ananin'andro io, nijanoko tsy hidirany olona daladala zany mihitsy mialatsiny aminareo. Dia vakiko ilay Samuel voalohany toko faraiky amby roapolo ny andininy fa 12 no asesiko. Ary hoy ny mpanompony Akisa tamin'ny ilay mitondra ny anarana Abimeleka, tsy tia moa ny Davida mpanjaka ny tany, tsy izy fa nandihizany sy ny fampahirana hoe Saoly nafaty arivorivo, Davida nafaty alinalina, ary dia nalatsaka Davida tao am-ponja ny teny zany. Ka natahotra ny Akisa mpanjaka ny Gaty izy, natahotra indrindra izy. Dia nody adala teo anatreny izy ka nanao tahaka ny olona verisaina teo aminy, fa nanoratsoratra teo amin'ny lela vavahady izy sady navela mitsororoka amin'ny sombony ny ivony. Ary hoe Akisa tamin'ny mpanompony, hitanareo fa verisaina io lehilahy io, nahoana nentinareo aty amiko? Zaho mitady olona verisaina no hitondranareo ity olona verisaina ity mba hanondrana eto anatrehako, moa hiditra amin'ny tranoko va le io? Dia roahana
ny mpanompony Akisa Davida nefa mitsoka mba tsy ho faty ary dia tsy afaka mitsoka hoe tsy mandala ny tanàna ny Gaty io izy dia mody adala izy dia rehefa mody adala izy dia ndroahany reo andala saiko mantsy tanànatsika tsy dirana daly zany dia rehefa lasa Davida dia sotra n'Andriamanitra izy sotra n'Andriamanitra ary zay miviny le salamo fa efatra amby telopolo raisitsika eo anatin'ilay tote zao ny valy tonkirana taon'ny Davida sotra ny Jehovah lalandava ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy dia afana malala amin'ny fotoana tahaka izao tsy maintsy mba mieritreritra satria nahoana misy farany dolo ny zavatra rehetra voady nataon'ny Davida anombohany an'ity salamo efatra amby telopolo ity satria izy hoe misaotra ny Jehovah lalandava ny baiboly manontolo rehefa indrindra ny testamenta taloha dia mampirisika ny vahoakan'Andriamanitra ny zanak'Israely zany ary dia mampiasa vaongolana fototra telo izy nampiasain'ny mpanoratra eto mankalaza mideran'i Jehovah misaora ary toizany mpanao salamo zany eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy tsy mirehire Davida akory noho ny zava-dehibe nataony fa noho ny asa maro nataon'Andriamanitra taminy namonjy azy dia nanjary misaotra n'Andriamanitra izy koa asaina raha eto zany mala eto zany hoe reo ampahoriana ka mitady fanampiana mba handreny fitanisana renanjo azy tamin'ny fiainany ka hiara-mideran'Andriamanitra miaraka amin'ny Davida hira moa zany hoe afanary fanaon'ny zanak'Israely fa mamaky zavatra sarotra izy ny Exodosy toko 10:10 dia nisy an'izao rehefa tafita amin'ny ranomasina mena nandita ka nandita ny maina ny zanak'Israely ary Mosesy ny zanak'Israely dia nihira n'izao firan'izao ho an'i Jehovah ka nanao hoe hira ho an'i Jehovah fo avy indrindra izy ny soavaly sy mpitangina azy efa nariny eo an-dranomasina Jehovah ny heliko sy ny fiderako fa efa famonjena izy izao no Andriamanitra ka ankalaza azy aho dia Andriamanitra ny razako ka nandratra azy aho tena nanjary Davida nanery ny zanak'Israely rehetra hanao voalohan-daharana eo amin'ny fiainany fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ary zay no isariana ny saintsika eo ampisairana eo zay fiangonana eo dia milaza tafa 30 taona nyity fiangonana ity dia ty ray aman-dreny ity no lehibe ampikarakara ny komity fankalazana ny 30 taona anankitelo izy ny anankiray miangony eo ny anankiray arehatra efa lehibehibe izy moa zany zao ny laza komity mpikarakara ny 30 taona ny fiangonana dia misoratra be eo ny anarany ny mpikarakara izy ny voalohany eo dia izy molanga anankiray ao eorinao izy dia zay vao misy nytonian'ny fiangonana ao vovakina eto ty zany zao le olona ty zany zao olona tsy rafy fiangonana ary tena matsiaro rehefa misy fotoan-dehibe eto amin'ny fiangonana dia matetika izy moa akompaniana namana tanora tahaka zany satria tsy tena afaka mandeha izy fa dia olona sarika za mbola tsy nahalala n'izany olona zany fezaka mahita azy dia tsika olona ambarany soratra masina hoe mba le fanahy ho tratrany aparana izy ny mpanao salamo rehefa milaza azy ho tratrany aparana ny olona malemy fanahy olona manana fitsikiny am'izao fiainan'izao ka ina ny soratsika n'Andriamanitra le afako mba nanana taona maro mba niaraka nyolona tamitsika nandray tohevitra avy amin'izany ray aman-dreny zany ny soratsika n'Andriamanitra tsy misy avy amintsika kory tsy misy avy amin'ny hoe zao na izao fa tena fitiavan'Andriamanitra azo manokana ary zany isoratsika an'Andriamanitra amin'izao fotoana hodiny any amin'Andriamanitra zao indray tanyntsika ry havako soratra masina ny anontaniana dia fantatritsika ny fitopolo na valopolo raha tahinika mateza zao ny soratra masina
mihoatra fantatitsika zany mihoatra mihoatra ary zany no alalantsika tokony feno fisorana an'Andriamanitra tsika satria tsika tsy ho mandrakizay ny tsy amin'ny maha-olombelona tsika tsy natao ho mandrakizay tsika eto amin'ity tany ity fa isorana Andriamanitra afaka mifanerasera tamin'izany rehetra zany no ampahirezina nareo fianakaviana raha ny anay zora za zao miteny anareo an'izany nananana ray aman-dreny ny tsy nananana mibetsaka noho ny nananana raha amin'izao tena anay zao ny tsy nananana azy mibetsaka noho ny nananana azy nenareo zao mampitsiriritra satria tena nanana ray aman-dreny ampona maro nareo zay voandena kely ny fianakaviana namanto koa tena avy loha fianakavian'ny vadiko za fotoana aminy efa za mieritseritra izy fa feno zato taona kanjo ohatra nararirary kely izy de tsisy tapa-bolana zay na tsonga daholo mety izy ndao fa ohatra ny afafy tena misivy mitovy tsara aminy de tapa-bolana zay tao anatin'ny fianakaviana de mahatsiaro tsika zany zao sisa tsisy lehibe ny aminay zany moa de efa tsisy lehibe tsy ohatra zay ndray mba tondra lahy hoe lehibe petratsara afaka ny faminofondro am'izany nareo zany zay no ataonareo fa lehibe daona mampalehibe any satria tsy tokony ho zany a efa mody ohatra mitombo fitenindrona hoe manery anao lehibe fotsiny eo de manina hoa zay no ataonareo fa lehibe ndray fa nga tsisy an'izany fa za mifanendrinendry aleo zao finareo ndray zao lehibe asany lehibe amin'iny ka tsika zany re afaka toy izao ny filaza ny soratra moa dia olika andalo tsika eto amin'ity tany ity mandrakizay tsy amintsika koa tsy natao ho an'ny olombelona ny olona voarin'Andriamanitra ny mandrakizay fa ny afatry ny tenin'Andriamanitra teo izao ny fahaizantsika manao lara-pamery ny fisaorana an'Andriamanitra saotra ny teo Jehova lalandava ny voalohany ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy tena misy lara-panahy tsy miara-nofo akory fa hoe saotra ny Jehova miara-panahy no alahatra Davida saotra ny Jehova lalandava eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy ary zay misoratsika an'Andriamanitra mba ho fiainatsika zany hoe misaotra an'Andriamanitra zany rehefa zany mivavaka ambony indrindra matetika rehefa mampianatra tsika anatin'ny fiangonana dia zao mivavaka atao mangataka eo an'izao zay leo an'izao zay leo an'izao rehefa lahatra ivavaka io dia ozy mipampianatra fa iny ny ambony indrindra tsy ny mangataka koa fa no misaotra mivavaka tsara sy ambony indrindra mivavaka rehetra misaotra an'Andriamanitra na minana ianao na tsy minana ianao dia okony mbavanao mandrakariva fiderana azy tena tovy zavatra angana mivavatsika zany fiderana an'Andriamanitra zany fa ndray rehafana zany no olana ety amin'izao tontolo zao raha redina amin'ny satana mandrakariva rehefa mafimafy ny fiainana dia takoman'ny satana koa Andriamanitra ho antsaitsika ao inona moa itsona an'Andriamanitra ty ny zavatra manahirana inona ndray mbola ananonandre zany mbo mamangy zanakam-pelomana zany tsy afenanareo sadaika ja tena sadaika pelomba vavy ane izy reo fiangona katony olona ny rito tena menatra anenina moa zao le fiangona ndray tsy hamangy ndray fa misy boaby misy boka bebe dia eo masonao dio dia andro atoandro be andro be folo latsaka menatra ny te nefa moa tena tsy afaka nanao hoe anona fa dia zany mitoetra ataonao zany mitoetra n'olona zay mahalala an'izany satria fa mienao anatin'ny andro farantsika ka raha mandroso oza mety empitra voalaza ny soratra masiny zany ka mampaheritsika ny afaka ao anatin'ny fahoritsika takan'izao andaozantsika ny tiray aman-dreny ty mbola omena ny tenin'Andriamanitra saotra ny Jehova lalandava ny azy ny tapitra fa ianao kosa ataoko mba mipitany aminao mipitany aminao zany hoe fisaorana an'Andriamanitra zany mandrakizay ozy izy tsy zaotsika zao tsy zaotsika nofo mandraa mitafy kilema mitafy aretina misy n'ity zavatra tsy tsika zao no hoe mandrakizay ka zay ny tanana antsika rehefa arzay no afatry ny fiangonana mampahery indrindra nareo fianakaviana azy
anao zava-dehibe eo amin'ny fiainana tahaka an'izay matematisany ty ray aman-dreny ity a zany fisaorana an'Andriamanitra raha mbola tonga koa raha mbola anina koa dia tsy maintsy tonga izy rehefa voaka dehibe ny fiangonana dia mandeha efa tonga tamin'ny fetin'ny taranaka mba hitany mbola misy telo sy olona roa sy telo mba hitany mitovitovy taona azy dia fampitsikitsika eo zareo efa lehibehibe tena moa zany olona akizy kely ery ambady kely dia mirava fotsiny izy fa nefa namanamana mba mifankalaly eo izy dia mahafinaritra azy zany tena faly izy tony hoe iaina amin'ny fahatandroany angamba izy nieritreretiny fa dia mbo mahita le pliarany manao tamin'ny taloha filaza azy fa fiteny azy ary zay misaorantsika n'Andriamanitra tsy nahafoy ary zay misaotra nareo fianakaviana mampianatra ny fiangonana koa fa na dia eo azy ny zavatra atsehintsika isan'andro momba ny fiainantsika dia zavatra lehibe nameny mpanosalama antsika misaotra ny Jehovah lalan-dafa ao eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia hivavaka arytsika ry havako tompo Andriamanitra eo misaotra anao indrindra izahay fa mbola niteny taminay ianao ao anatin'ny alahelinay ao anatin'ny fahabangan'ny fiainana anivon'ny fianakaviana ao anatin'ny fahaverezakevitra samihafa no ny fahabangana kanefa ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia mbola niteny aminay mandrakariva ianao ary ny lanitra sy ny tany molevona fa nitenao Andriamanitra haharitra mandrakizay dia mivavak'izay tompo ho an'ny zanany sy taranandrehetra mety tsy fantatry ny marivavanay ny teny zany fa eo amban'ny sokanao Andriamanitra satria akaiky anao mandrakariva zany tsy misy elalela tany eo aminao fa ny zavatra rehetra eo ambany masonao avokoa dia tena ho ataonay mivavaka satria zany no asanay fa ny asanao Andriamanitra mihaino vavaka sy manano vavaka rehefa tsy mivavaka izay dia tsy mba ndray valim-bavaka no fihinanao finy dia minga fa ty aminay zany izay rehetra mahasoanay avaly aminao dia amposio zay ry tombo hisaotra ny Jehovah lalan-dafa ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy ary dia misaotranao zay ny amin'izany teninao zany fampieritrretana anay mba hiasan'ny fanahinao masina zay amin'izao taona vaovao zao mba tsy mifanay fa mandrakariva ny taona ihany miova fa ny fanahy masinao miasa mahery anatinay tsy miofanao fihinanao finy zany Andriamanitra maro ny zavatra tianay ankatana fotoana tahaka izao betsaka ny zavatra famafao ny hevitray kanefa ianao mahalala sy mahafantatra fa mamaky ny fosony fo ianao mangataka ny fanahy masinao fanahy ny fampinonana fanahy ny fampaherezana apombanao rety fianakaviana rehetrarehetrareto ary dia tsorany masiala elo ihany ary dia mino n'izany zay fa mbola izy koa maray vaovao mbola izy koa fifan'izany loanao Andriamanitra dia mahatoky zay fa tsy mahafony mahasaraka anay ny fihinanao viny ianao ho voninahitra ao ary tomponay no anandratanay izany vavaka izany amen zany vavaka izany zavana dia ataontsika ombonantsika amin'ny rainay izy any an-danitra zao rainay izy any an-danitra ho amasinina ny enananay tonga ny fatsaka anao atao any ny sitraponao etsy atanao tahaka ny an-danitra ny mijanona sahazoanay ary mamela metikay tahaka ny namelana izay metika taminay raza tika miaina ny fankatana marafana azy no mifatsakana sy ary voninahitra manazay amen zory hafana dia mangataka ny fianakaviana araka ny atao anatin'ny fandarantsika hanao hira hidiran'Andriamanitra ny fianakaviana tao artoko Amen.
Sotan'Andriamanitra tiavana nanomezany atsika izao ray aman-dreny izao nandritra amin'ny 30 taona dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Manaraka izany tolika aminareo fianakaviana eny Rizimenakavy amin'izao fahoriana izay midona aminareo izao, namoizana ray, namoizana ray tapo, namoizana havana dia angety zahay eto amin'ny efitsika mamandarao fanantenana izay tarehin'ilay aman-dreny mpitandrina mivady mijoro manoloana anareo. Eny ry havako rany avesatry ny fahoriana dia tsapa tokoa hoe folakandro viankinana ny fianakaviana torovatona adiavana kanefa na izany za ny tenin'ny Paoly Apôstôly dia milanda amintsika mandrakariva manao hoe Kristy no antony havelomana ny fahafatesana nazona tombony, ary manamafy an'izany ny filazantsara ny Jesosy Kristy manao hoe andeha aho ka namboatra fitoerana ho anareo ary ho avy ndraika andreanareo any amiko. Ankehitriny dia nitanterahan'i Jesosy tamin'ny mpanompony izany dia mirary finonana fiainan'ny fianakaviana mahereza indrindra ry havako. Manaraka izany misy ny fampitondrana eto anivon'ny fiangonana singa andamby ampombanany maty ary solon-drambary tsy masaka kosa ho an'ny velona satria ny velona tokoa tsy maintsy njovona ny maty tsy avarina matany. Dia manolo izany ny fiangonana kely dia kely tokoa fa dia manolo izany ampitiavana izay dia mirary finonana fiainan'ny fianakaviana mahereza indrindra ry havako ho an'Andriamanitra irery voninahitra. Indra fianakaviana ry havako mba hiteny fisaorana amin'ny anaran'ny fianakaviana, tsy hoe tsy mainteny akory izy navely tsy ampy olona hiteny izy fa tonga fitentsika hoe mampio tsy mainandrasa mitrapahoriana drao tsy manankalahatra ka ty mindraminy aho mba hiteny fisaorana ho antsika. Rehefa nandrezo fodimandry ny tiray aman-dreny ty zao tsika dia nanao tsombelo miazakazaka nakany tokantrano miona tamin'ny zana miona tamin'ny fianakaviana samy hafa nampahery nampitrak azy ary dia zava-dehibe tsy ho hain'ny fianakaviana valiny raha amin'izay maha-olombelona azy izany zavatra nataonareo izany. Zay andraisana fitenenana eto zany dia mankasitraka mankatelina atsika rehetrarehetra, tsy ampy fotsiny hoe dia tonga ny torotoro tany tokantrano mampahery fa dia tonga ty antranon'Andriamanitra koa manome voninahitra an'Andriamanitra miaraka amin'irety fianakaviana reto, ary dia mbola hananantsara koa nareo mba hanatitra azy koa any amin'ny toerana izay asiana azy raha teo. Ary zany rehetrarehetra izany no tsarony fianakaviana fa betsaka izany zavatra ataontsika izany ataonareo izany ka dia mamerina ny fisaorana ny fakasitrana tanteraka sy feo ho antsika rehetra ny fianakaviana manontolo afaka Andriamanitra manankarem-pahasoavana no tsinjara amintsika izany arem-pahasoavana izany indray eo amin'ny fiainantsika, ary dia tsy fiteniny hoe lasan'izay fa tsika alahatra ka tsy mety hoe mitapitra mandainga raha miteny izany ary tsy dia marina tsy be bika loatra izany fa dia miangatantsika dia mbola mahireza matanjara no mbola maro ny adidy miandry antsika na eo anivon'ny fiangonana na eo anivon'ny fianakaviana ny adidy maro samy hafa arakaraka ny tombotsika taona sy ny fahavelomantsika dia misy koa ny adidy manaraka antsika ary ny adidy izy ny tenin'ny rasantsika tsy han'olon-dratsy ka dia mankasitraka mankatelina anareo fianakaviana manontolo ary dia ny tompo hamary fitianareo menakavy tompoko ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Amarana n'izao fiarahan'ny vavaka izao tsika ry havako tsangantsika 7 sy dimanjato ray ndiny voalohany faharoa sy fahatelo dia apetraka mitsodrano dia ny fahefatra no ataontsika ao aorianany tsodrano.
Tsika nitsodrano zay tononona mianarany tompontsika dia manitry ny fahasoavana rehetra zay efa niantsonareo amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy rehefa miaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy Andriamanitra ny fahasoavana no atanteraka dia izy Andriamanitra ny fahasoavana no ampioriny ary izy Andriamanitra ny fahasoavana no ampitoetra anareo. Amen. Misy andray fitenenana kely mba hasitraka antsika. Dada malalo, tonga ity ny fotoana isarahantsika. Ianao dia ody eto amin'ny tany toerany nahaterahanao. Alohan'izany dia tiako no ambareto avy aminay Teliminada, Serge, Dany, Zao, amin'ny zafikelyinao, Anisy Philippe, Voankis Kevin, Elise Periane, ary Jérémie, ary amin'ny zafiafinao, Christelle, Tiavina Nathanaël, Maël, Eva, Naomi, Naïl, Snelia, ny fisoranay. Sotra indrindra tamin'ny fitiavanao lehibe, fitiavanao tsy misy faritra nomenareo sy maman anay. Koa eo ary ny alahelo androany raha mahatsiaro tamboty izay, aiza mieritreritra fa feno ny fitiavanareo izay. Mitondra ny fitiavanareo lehibe ireo izay atao anatinay. Ka misaotra ray aman-dreny malala, veloma ary dada malala, velomany maman dia soavady miaraka amin'ny fitahin'Andriamanitra. Dia misaotra an'Andriamanitra koa amin'ny fahazavana nomeny ny pastera amin'ny fiteny mampi-encourager anay. Misaotra. Ho an'Andriamanitra reno ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka. Amen. Dia atsika
Episcopaly Malagasy Santa Simona sy Joda eny Malaza mba misy mandray kely azy ary dia lekoatreo eto Manjara daholo adidy ho an'ny fiangonana, ho an'ny tekolona, ho an'ny miteny zava-maneno ary ho an'ny mpitandrina radioka dia mameno fisorona sy fakasitraman-tenantsika asadio ny fiangonana Batoroka sy ny fiangonana Eklesialy Episcopaly Malagasy Santa Simona sy Joda eny Malaza. Andana misolo kiraro fa mandeha tongotra. Mandeha tongotra ve? Ty tamany bakeo. Ouais. Pitari yang bukan pitani Arab ini.